ho fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina indrindra ny fandrarana ambanivohitra dia manohana ireo tanora hatrany ny ministerany indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Nisy ary ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny sekoly ambony IFT io ariva io tetsy Antaninarenina. Fanomanana ny tanora dia nizy eny midinga ny fiofanana hiatrika sahady ny tontolo ny fandrarana ambanivohitra. Io no fototra hijoroany ny fiara-miasa ny ministerany indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina amin'ireo sekoly ambony eto Madagasikara. Ankoatra ny famolavolana ireo tanora anana toe-tsaina tia mandraharaha sy ny fampianarana azy ireo mahakasika ny fandrarana ambanivohitra dia isany fanampiana azy ireo amin'ny fanamorana ny fandraisan'ny orinasa azy ireo hanao fizarana asa ary toy eo amin'ny sehatra ny fananganana orinasa mihitsy izany. Manampy an zareo zany amisika hoe ahoana fomba fitadiavana financement zany ohatra zay zany izy hoe ahoana fomba ananganana ny orinasa io, ahoana ny fiorganisena zany ny ambanivohitra raha ohatra ny ambanivohitra tsy ho ampy ny raha vokatreny aminy raha tsy hoe mba organiser zany izy ohatra hoe mananganana reo coopérative mananganana reo ohatran'izao afahany zany mamatsy amin'izay tena mba hoe zakan'ny orinasa tsy raha anangana orinasa hoe famodinana zany le mpianatra rehefa nyrinana kanefa tsy ho ampindray le vokatreny ambanivohitra zany hoe mifamoafo mifandraika daholo zany no zavatra reo hoe manomboka any amin'ny tontolo ambanivohitra any sy ny vokatrany dia mandeha aty dia manampy an'zareo mihitsy zany zay. Nanomboan'ny ministerany indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ity asa mitotika amin'ny fanohanana ny tanora ity ny fiara-miasa amin'ny sekoly ambony IFT. Io arivo io no nanaovana ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa tetỳ amin'ny biraon'ny ministera Antaninarenina. Eo zay hoe fiara-miasa ny tsy miankina sy ny fanjakana. Raha hitarina raha izy dia azo lazaina amin'le hoe 4P tsy mijanona amin'ny 3P fotsiny. Le 3P manko mahazatra antsika dia hoe partenariat public et privé fa ny ampy an'le hoe population partenariat public et privé sy ny population dia ny tontolo ambanivohitra zany zay ao anatiny ty fifanarahana zay soniavina teo androany ty teo anivon'ny IFT sy ny ministera ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia nahafantatra zany ny ministera fa anisany misy arem-pirenena tsy azo tsonitsoniavina ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ary ny kenin'ny IFT zany hoe ny fampianarana atolotra dia tokony ho tiavin'ny mpianatra ny tontolo ambanivohitra. Maro ireo sabam-piofanana misy eo anivon'ity sekoly ambony ity no ampidirana ny taranja mahakasika ny fandrarana ambanivohitra. Mbola hihitatra amin'ny sekoly tsy miankina maro moa ity fiara-miasa ity. Isan'ny asa tafiditra ao anatin'ny IRR2 na ezaka zato andro ho an'ity ministera ity fiara-miasa miopana ny fampiroboroboana ny fandrarana ny amin'ny tontolo ambanivohitra ity akamin'izao fanomboana izao dia ireo faritra amin'ny lalam-pirenena fa fito iny no anatanterana azy.